Ry havana malala, isaorantsika be dia be Andriamanitra ny ahafahantsika miaraka eto indray. Ankasitrahako indrindra ianao ny amin'ny fanarahanao indray an'izao fandaharana iarahantsika eto izao. Hitahy antsika Andriamanitra ary ho tanterahany amintsika ilay teny notenenin'i Jesosy hoe mba hanananareo fiadanana amiko. Androany tsika dia hiresaka indray ny amin'ny hoe miatrika ny fahafatesana am-piadanana. Andao hangataka fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina indray tsika aloha mialohan'ny resantsika an'izay. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Raha ny masina any an-danitra, fohy ny fisainanay, fa ianao kosa efa nanambara ao amin'ny soratra masina tari-dalana mba hanananay fiadanana. Ary raha tsy ny fanahinao masina dia tsy ho takatray akory izay tianao mba ho ampitaina aminay amin'ny alalan'ny teninao. Ka dia angatanay Andriamanitra ilay fanahinao masina izay nampanoratra ny soratra masina no hanazavany izany aminay ihany koa amin'izao fotoana ienoinay ny teninao izao. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, teo alohantsika dia niresaka ny lohahevitra hoe miatrika zavatsarotra am-piadanana. Androany angamba mety ho lalindalina kely mihitsy noho izay ny resakitsika dia ny hoe miatrika ny fahafatesana am-piadanana. Ahoana ny fomba hiatrehana ny fahafatesana am-piadanana? Tsika rehetra dia mahafantatra fa koa satria mpanota daholo ny olombelona, tsisy marina na dia iray aza, ary fahafatesana ny tambon'ny ota, dikan'izay tsy maintsy handalo fahafatesana daholo isika. Raha tsy ohatra ngaka hoe tonga mialohan'ny andro hafatesako ny fotoana iavian'i Jesosy. Amin'izay fotoana izay zany dia ho isan'ireo izay hiakatra isika rehetra izay efa nanolo-tena ho azy, isika rehetra izay mitoetra eo amin'ny finoana. Amin'izay fotoana izay, rehefa izy ho avy miaraka amin'ny anjeliny dia tsika hiakatra. Fa raha tsy mbola tonga Jesosy mialohan'ny fotoana izay hataperan'ny androntsika dia handalo fahafatesana isika. Ny tenako handalo fahafatesana, ireo malala ny foko rehetra handalo fahafatesana, ireo havako tena tsy fohiko indrindra mbola handalo fahafatesana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe eo am-pieritreretana an'izany mbola azoko atao ve ny anam-piadanana? Hoe ty zanako kely ty moa zany zao, ty zafy keliko ty, ty vady andefimandriko ty, reto mpiray tam-po amiko reto rahalahy sy anabavy mpiray fanantenana, ny ray aman-dreniko rehetra mbola samy ho faty daholo. Ho faty izahay, afaka ny anam-piadanana ve manoloana an'izany? Andao resantsika izay voalaza ny soratra masina. Ry havana malala, dia rain'Andriamanitra no nanomezany antsika ny soratra masina. Mpanompon'Andriamanitra anankiray nanao fijoroana vavolombelona arak'izay voalaza ny Salamo 7:20 dia ny 2:4. Haintsika tsara io mpanompon'Andriamanitra io. Davida mpanao salamo dia izao no soratany. Salamo 7:20, eny na dia mandeha mamaky ny lohasahaloko ny fahafatesana aho dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ry havana malala, mamaky lohasahaloko ny fahafatesana kanefa manam-piadanana. Zany ny fanandramana iainan'i Davida mpanao salamo eto, mamaky lohasahaloko ny fahafatesana. Fantatritsika moa ny fanandramana ny ainany tamin'izany fotoana izany, fa ny tafi-panjakana rehetra mihitsy miaraka amin'ny Saoly mpanjaka mihitsy aza no mandeha manenjika an'ity tovolahy kely tsinitsinina, tsy manana n'inon'inona, fa dia mitsoaka mandositra any an-tendrombohitra, miafina any an-davabato, dia enjehiny mpanjaka ho fofoina, ho vonoina, ho faty.
miaraka mitafika rehetra ao amin'ny fanjakana. Ny ainan'izany izy fa izy kosa natoky an'Andriamanitra. Dia ozy hoe na dia mandalo lohasaliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza aho. Ato amiko ny fiadanan'Andriamanitra. Ry havana malala, raha ny tena marina, mety tsy aina ohatra ny Davida antsika hoe indreny fa nitafy mpanjakana mihitsy no mandeha mitady antsika, tsika mandositra fa enjehana naiza ho fofoina ho faty. Mety tsy handalo amin'izany fanandramana izany isika, fa ny azo antoka dia izao, tsika rehetra na iza dia samy mandalo lohasaha aloko ny fahafatesana daholo. Ary mety ho tonga amintsika na amin'ny fotoana inona na aiza izany fahafatesana izany. Azadina fa raha vao mijanona tsy mitepy ny ray aman-deha fotsiny ny foko, ny fonao, ny fontsika, dia vita hatreo izany izay. Ary be dia be ny antony mety hampijanona n'io fontsika io, dia tapitra hatreo ny fiainantsika. Mety iseho izany eny an-dalambe, mety iseho izany na itsika matory ao am-pandriana, mety iseho izany na itsika eny am-panaovana ny asa mandrarahantsika eny, eo am-pisakafoanana, naiza mety ho tonga izany. Aloko ny fahafatesana avokoa ny minitra sy ny segondra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Kanefa izao, na dia mandalo lohasaha aloko ny fahafatesana aza aho, dia tsy atahotra ny loza aho. Satria inona ny antony? Satria Andriamanitra no miaraka amiko. Ataovy azo antoka fa miaraka aminao Andriamanitra, miaraka amintsika Andriamanitra, dia tanteraka amintsika ilay teny hoe tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Manana fiadanam-po, na ho faty zao dia zao aza, na dia efa tenenina aza, iny fa andeha asa tsy fantatro, afatotra, au-poteau, dia hotifirina eo, dia hitany masoko eo ny vava-basy izay hitifitra ahy. Aloko ny fahafatesana, tsy atahotra ny loza aho, satria ianao no amiko. Izany ny fanandramana ny ainan'i Davida mpanao salamo, ary tokony ho fanandramanao izany, tokony ho fanandramantsika zanak'Andriamanitra rehetra izany, satria tsika manam-piadanana ilay fiadanan'i Kristy no efa ananantsika. Mpanompon'Andriamanitra anankiray hafa indray, fanandramana ny ainany, mahafinaritra loatra. Filipianina toko 1 dia ny 1:20. Filipianina toko 1 dia vakiantsika ny 1:20. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy no antony hahavelomako, ary ny fahafatesana no ahazahoako tombony. Ahoana ozy ny fanambaran'ny apôstôly Paoly? Ny antony hahavelomako velona dia noho i Kristy. Maty aho dia noho i Kristy, fa raha ny amiko dia aleoko kokoa ny fahafatesana. Tsy hoe teny mpamoiza-po akory izany tenin'ny apôstôly Paoly izany, fa teo amin'ny fotoana izay efa nahatsapany fa efa natanteraka ny fiazakazahana izy, ary efa natsiaro vizaka ihany izy ny amin'ny fiazakazahana rehetra nataony nandritry ny androm-piainany. Io mpanompon'Andriamanitra io moa izany hoe ny apôstôly Paoly, dia tena nahavita izy, nahavita be teo amin'ny asa fanompoana izy. Ary za mihevitra fa ny antony nahatonga ny famonjena sy ny afatry ny filazantsara tonga aty amintsika amin'izao fotoana izao, dia noho ny avy amin'ny apôstôly Paoly, na nandray anjara betsaka tamin'izany izy. Dia indreto tsika eto samy manompo ny Andriamanitsika, vokatry ny ezaka nataony mpanompon'Andriamanitra io. Dia efa niteny izy, efa nisy fotoana hoe natanteraka ny fiazakazahako aho, ary efa tehirizina ho aho ny satroboninahitra fiainana. Ka raha niteny izy hoe ny fahafatesana ny azoako tombony, dia fantany tsara izany, fantany tsara fa efa ao anatin'ny fiadanan'Andriamanitra. Ka na hiatrika fahafatesana izy, dia vao mainka aza mety torimasom-pialan-tsasatra, torimasom-pahafatesana, satria rehefa ho avy Jesosy dia hitsangana indray izy amin'izay fotoana izay. Satria izao no toyny 2:20, Filipianina toko 1:2-20. Kanefa raha ny ho velona amin'ny nofo no avokaran'ny asako, dia tsy hitako izay ho fidiko. Inona moa ny hevitra izany teny izany hoe Andriamanitra no mahafantatra raha ho velona na ho faty. Raha ohatra moa ka mbola ho velona, izay ny hampandroso ny asan'Andriamanitra, dia tsy maninona koa izany. Fa raha ny sitrapoko dia mba aleo amin'izay mba hiala sasatra ao amin'ny torimasom-pahafatesana.
Ry havana malala, ny zanak'Andriamanitra manam-piadanana na dia manoloana ny fahafatesana azy. Ohatra ny hoe zavatra tsy mampino zany ho an'ny olon-tsotra fotsiny mandeha amin'ny herin'ny tenany, fa ho an'ny zanak'Andriamanitra nanolo-tena dia azo ny antoka zany. Satria nahoana ary? Ny olona maty reo izay nipoha ny fahafatesana rehetra dia misy ilay antsoin'ny soratra masina hoe maty ao amin'ny tompo. Mazava ho azy fa misy ny tsy ao, maty fotsiny amin'izao izy, tsy izy ilay nanolo-tena ho an'Andriamanitra, tsy izy ilay fananan'Andriamanitra, niara-belona, niara-niaina tamin'Andriamanitra, ilay niteny tahaka ny apôstôly Paoly hoe efa tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anaty. Misy ny olona tsy ohatran'izany, fa misy kosa ny olona tena izany. Ary reny olona reny no lazain'ny soratra masina hoe maty ao amin'ny tompo. Dia izao no voalaza ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra mikasika an'io sokajin'olona io. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra dia vakiantsika ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny tompo no hitsangana aloha rehefa ho avy Jesosy. Dia manantitrantitra tsara mihitsy ny soratra masina hoe izay maty eo amin'ny tompo no hitsangana aloha. Dia nytohiny eo ambany izy vao milaza hoe rehefa izay dia isika izay mbola velona ka mitoetra ao amin'ny finoana no hiara hiakatra aminy, dia miara hitsena ny Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra. Ilay sokajin'olona maty eo amin'ny tompo io zany ny azo antoka dia izao, efa miandry azy ny satroboninahitra fiainana ary hitsangana izy rehefa ho avy Jesosy. Dia zany nahatonga ny apôstôly Jaona indray no miteny eto, izay tenin'i Jesosy Kristy. Apôstôly Jaona manoratra fotsiny izy satria bokin'ny Apokalipsia zany izao no vakiantsika. Apokalipsia toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Fantatritsika fa ny Apokalipsia dia vao manomboka mihitsy ny bokin'ny Apokalipsia dia efa izao ny fanambaranao hoe fanambaran'i Jesosy Kristy izay nampitondray ny anjeliny mba ho soratany Jaona mpanompony. Dia izao no voalaza Apokalipsia toko fahaefatra ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsia toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary naharefeo avy tany an-danitra nanao hoe soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao, eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Ry havana malala, sambatra ny maty ao amin'ny tompo. Tsy zavatra foroporonina zany, tsy fahaizana miteny avy amin'ny olombelona zany hoe ao fa mba hatao fomba filaza tsara mandresy lahatra. Tsia, Baiboly no miteny an'izany, sambatra izay maty ao amin'ny tompo. Ry havana malala, azonao ataony miatrika ny fahafatesana ampiadanana raha isan'ireo izay maty ao amin'ny tompo ianao. Raha isan'ireo izay maty eo amin'ny tompo dia hiatrika an'izany toe-javatra eo amin'ny fiainana izany ampifaliana isika. Sambatra isika ny amin'izany. Kanefa izao azadino fa tsy izaho irery no handalo fahafatesana ka hoe rehefa ao amin'ny tompo aloha dia ampy azy ay. Tsy ry hava-malala, handalo fahafatesana daholo ny olona rehetra. Io malalanao, malala ny fonao, akaiky ny fonao io handalo fahafatesana izy. Mba efa azo antoka ve fa ao amin'ny tompo izy. Hitahy anao Andriamanitra mba ho fitaovana mahery vaika eo am-pelantanany anenao, mba hanampy an'io malala ny fonao io mba hahatonga azy mba ho ao amin'ny tompo ihany koa. Velona isika dia ao amin'ny tompo, maty isika dia ao amin'ny tompo. Velona isika dia an Jesosy, maty isika an Jesosy. Ka izay ilay hoe izay velona ka mbola mitoetra ao amin'ny finoana sy izay maty eo amin'ny tompo, hiaraka hitsena an Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Iza no andeha voaloha, iza no tapitra voaloha, hiala sasatra ao amin'ny torimaso-pahafatesana voalohany. Tsy tsika no mandamina an'izany, fa ny azo antoka kosa dia izao, raha samy ao amin'ny tompo tsika rehetra dia mbola hiaona hiaraka aminy mandrakizay hitsena ny tompo eny amin'ny raon'ny lanitra. Ka dia izao zany ataovy azo antoka fa ao amin'ny tompo ianao, dia ataovy azo antoka fa ao amin'ny tompo izay rehetra tianao mba hiaraka aminao, handova fiainana mandrakizay. Ry havana malala, eto dia mba hizara kely amintsika.
fa zany ny anisany nandraisako fanapahan-kevitra feno hoe za Jesosy hanompo anao ary tena anao ny asa fanompoana amin'ny maha-mpitandrina, amin'ny maha-pastora. Tsy afeniko anao lazaiko amin'ny mpanetretena fa tena tiako ny asa zay asako teo aloha. Fa rehefa nandinika tsara ny asa tamiko, ny fanan'Andriamanitra nanazava ny saiko, dia tapa-kevitra ny hiala amin'izany asako izany. Dia hanomana ny tenako mba hanao ny asan'ny pasteur. Tolona mafy tamin'Andriamanitra mihitsy mba hahatanteraka an'izany satria sedrain'ny Satana teo anelanelan'izay, sedrain'ny Satana mafy teo amin'ny ara-bola, ara-materialy, ara-pahasalamana. Dia zao no nambarako tamin'Andriamanitra hoe zao no izy Andriamanitra, atoroy aho fotsiny izay tokony ataoko, fa zay zavatra rehetra ataonao eo alohako eo dia atrehako amin'ny pahendrena daholo, fa zavatra iray no mba hangatahako. Raha sitraka ao dia mbola mba ho pasteur andray andro any. Dia isaorako Andriamanitra fa pasteur aho zany zao. Naniry mafy aho no tonga pasteur satria nahoana? Satria tiako ny mba hanampy ny mpiara-belolamiko, indrindra ny fianakaviako ireo malala ny foko rehetra, mba ho isan'ireo izay ao amin'ny tompo izy. Ka rehefa tonga ny fotoana hikipy amin'ny torimasom-pahafatesana, na izaho na ianao, izahay, tsika rehetra, dia mba ho isan'ireo ilay maty ao amin'ny tompo. Sambatra ny maty ao amin'ny tompo, ny asany hanaraka azy. Ravana malala, hitahinao anie Andriamanitra mba ho isan'ireo izay tena n'olo tena feno ho an'Andriamanitra ianao. Ka tsy fantatritsika izay andao mialohan' izao fiainana izao, fa raha ohatra ka mbola tsy tonga ny tompo mandao an'ity fiainana ity tsika, dia mbola veloma mandra-pioana ihany. Mandra-pioana ihany no hifanaovantsika, fa mbola eontsika rehefa tonga izay fotoana izay, satria tompontsika dia efa nilaza hoe izay mino ahy na dia maty aza dia mbola hitsangana. Hitahintsika rehetra ny Andriamanitra mba samy ho tena zanak'Andriamanitra, mba ho tena ao amin'ny tompo. Ary zao Jesosy nilaza hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Zava-dehibe ny hanapa-kevitra n'olo tena ho azy, mba ho tena zanany amin'ny finoana sy amin'ny fanoloran-tena amin'ny ranon'ny batisa. Fa mbola nisy fanambarana anankiray koa nataon'i Jesosy hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Efa mino ianao, tsara zany. Misaotra anao ny amin'izany, hitahinao ny tompony amin'izany. Fa azo atao atsirambiny aoka mba ho vita batisa ianao, ilay batisa tena izy. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Efa vita batisa ianao, tsara zany. Mbola ho vita koa ny batisa anao, inoko fa ho tanteraka izany, tsara, tena tsara. Fa zao izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia mba samy haritra hatramin'ny farany amin'izany laharana izany itsika. Hitahinao ny tompo andao hoentsika mivavaka, mba hahatonga antsika tena ao amin'ny tompo ary hatramin'ny farany. Hivavaka isika tompo. Andriamanitra renay any an-danitra, isaoranay be dia be ianao, fa na dia noho ny fahotana aza ka tsy maintsy handalo fahafatesana izahay satria fahafatesana ny tambony io, dia fantatray Andriamanitra fa efa nomaninao anay ny fiadanam-po sy ny fiainana mandrakizay. Ka dia ampio izay Andriamanitra mba hoendry, mba hanao safidy endry tsara amin'ny androm-piainanay rehetra. Ka dia mba ho isan'ireo izay manolo tena feno ho anao izahay, ho isan'ireo izay mino anao ary isan'ireo izay manara-dia anao hatrany amin'ny ranon'ny batisa. Ary indrindra Andriamanitra, mba ho isan'ireo izay maharitra hatramin'ny farany amin'izany laharana izany izany, satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ampio izay mba hifampahery amin'izany, ampio izay mba hifampivavaka amin'izany. Ary izany indrindra no isaoranay ianao ny amin'izao fandaharana izao, amin'ny tony onjam-peo tony, ahafahanay mifampahery, ahafahanay mifampivavaka. Andriamanitra, hitahy manokana ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao anie ianao, mba ho isan'ireo izay mino sy atao batisa ary maharitra hatramin'ny farany anie izay rehetra. Ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.